amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay lohan'ny fiangonana araka ny lazainy ny testamenta taloha any Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anolorana rahaba indray ho antsika menakavy izay efa manomboka manaraka tsy tapaka zatra ny ora eto amin'izao televisiona izao amin'ny fandarana izay amoazana antsika tsiraray avy hametraka ny tontolo-piainana samihafa misy atsika ifanaraka amin'izay hevitra ilay narin'ny lanitra sy ny tany misoratana ao anatin'ny baiboly. Miarabantsika menakavy indray tafahoana ao anatin'izao fandarana vaovao zao ary mirary atsika menakavy ahita soa sy fombiazana hatrany eo ampanarana an'izao fandarana arahantsika isaky ny maraina sy ny ora tahak'izao izao. Tamin'ny fandarana teo aloha dia hoy aho hoe andeha hojerevantsika kinydray ny fomba fijeriny fahasoavana na ny testamenta vaovao arak'izay mahazatra atsika na ny boky faharoa ny harena na ny fitiavaka-harena ny olona satria niezaka nijeritsika tamin'ny fandarana teo aloha ny hoe ahoana ny fijerina Andriamanitra an'ity fomba fikatrahan'ny olona harena eo amin'ny tontolo-pivavahana sy fiaradrariny ity indrindra dia saik'ireo ohatra tany amin'ny testamenta taloha no nakatsika ohatra satria mampiasa baiboly moa tsika dia mizaka sady maka ny testamenta voalohany maka ny testamenta faharoa. Amin'ity fandarana vaovao ity indray zany dia ny fomba fijery ny fahasoavana ny antsoina hoe harena sy ny lalàna ny fanomezana samihafa no hodiniantsika mianakavy. Ny apôstôly Paoly eo amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko 5 no anomboantsika azy indray. Timoty voalohany toko 5. Misy afatra ho an'ny olona efa manana harena ao. Misy afatra ho an'ny olona te hanan-karena ao. Zaraintsika roa zany ity fandarana voalohany ity dia ho an'ny olona mpikatraka harena sy ho an'ny olona efa manan-karena. Ao amin'ny Timoty voalohany ary aloha toko 5. Timoty voalohany toko 5 dia miteny ohatr'izao ny baiboly. Ry amin'ny andininy fahatelo ery raha mampiasa baiboly protestanta ianao dia misy sora-mandry kely ry amin'ny andininy fahatelo ety milaza hoe fananarana ho an'ny olona te hanan-karena, fananarana ho an'ny olona efa manan-karena, fananarana ho an'ny olona ny amin'ny fiheverany diso sy tsy ara-baiboly ny antsoina hoe harena. Fananarana mampafantatra ny olona ny tokony ataony eo anoloany ny tena harena. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta moa raha mamaky any amin'ny filazantsara ny likotsika rehefa avy eo na amin'ny fandarana ao aoriana raha ohatra hoe tsy tratratsika ao anatin'ity minitra vitsivitsy ity dia mampafantatra fa misy ny antsony Jesosy avy any Nazareta hoe ny tena harena. Dia jerevantsika izay fahadisoa mpanantenana sy fahaverezan-kevitra momba ny harena sy ny fieritreretan'ny olona ny tena harena raha ampitaina amin'ny baiboly. Izay efa nijerevantsika ao tany amin'ny testamenta taloha fa ozina no fiafarany ny fiainan'ny olona izay maimay amin'ny harena ka tsy mijery ny rariny ao amin'ny fitadiavaka-harena fa dia zay rehefa niampiditra n'ilay vola no masaka an-tsaina ka na misy raha latsaka na misy olona mibaby kitra na misy olona tsy mihinan-kanina eo anoloany manodidina antsika dia lasa tonga toa tsiraraitsika zany fa rehefa manan-karena isika, rehefa manam-bola isika, rehefa navita ny sitrapontsika eo anoloan'ny tanymanitra isika dia lasa ohatrany tovalim-bavaka antsika izany. Dia nazavaintsika tsara teo amin'ny fandarana teo aloha fa tondra loza ireny. Loza indrindrandrindra ho an'ny taranaka, ozina ho an'ny taranaka. Ahoana indray ary ny fijeriny boky faharoa momba ny fitadiavana harena, fikatrahana harena, inona ny natao hoe tena harena ary inona ny afatra saza ho an'ny tsiraray avy eo ampiazakazana eo ampitadiavana zany harena izany. Ary satria
fandarana mamoana ho ara-baiboly moa no arahintsika dia tsindritsika hatrany zany a ny karazana fitaka ara-pivavahana ohatran'izay jerevantsika tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny androny Abrahama, tamin'ny androny Elisa, tamin'ny androny Daniela sy ny nakatsika zatoana tao amin'ny asan'ny apôstôly toko favalo tany aloha rehetra dia atao tahakantsika tahaka izany koa ao anatin'ity fitadiavana sy fikatsahany olona ny arena sy ampahafantarana ny olona ny tena arena araky ny fahasoavana ity. Timoty voalohany toko fahenina dia vakitsika etsy amin'ny andininy fahavalo sy ny fahasivy aloha. Timoty voalohany toko fahenina andininy fahavalo sy ny fahasivy ny baiboly hoe fa raha manakanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany ary izay tahana-karena dia latsaka amin'ny fakapana sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Le tapany faharoa eo amin'ny andininy fahasivy izay tahana-karena dia latsaka amin'ny fakapana sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra. Raha tadidinareo ny namaranantsika fandarana teo aloha tsika zany namaky ny boky ny oabolana toko 10 dia nampahafantaritsika tsara fa Andriamanitra no mampana-karena. Destination fanomezam-pahasoavana omena Andriamanitra ny olona ny fanana-karena ny mana-karena. Ka raha toka misy olona anankiray satria ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 12 mba ho avy an'izany tsika ao anatin'izao fandaran'izao mihitsy mampianatra ny baiboly ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12 fa Andriamanitra dia mizarazara ny don spirituel fanomezam-pahasoavana amin'ny olona arak'izay mahasoa azy. Ka raha toka destination hafa ny nomen'Andriamanitra anao fa tsy lay mpanan-karena tsy lay hanan-karena kanefa lasa mirotoroto mitady areny ianao dia ozy ny baiboly hoe le faniriana ty hanan-karena reo olona, le faniriana ty hanan-karena saniko tsara. Ndao vakiko amin'ny dikateny diainima izy io dikateny ombonana eto Madagasikara ange vetivety le Timoty voalohany toko fahenina andininy fahasivy amin'ny madikateny ombonana azy moa dia miteny dikateny vaovao mora raisy ny sofina kokoa izy ty andininy fahasivy amin'ny Timoty voalohany toko fahenina fa dikateny diainima lay tahana-karena teo dia zao mihitsy ny teny amin'ny dikateny diainima fa izay te hana-karena dia voan'ny fakapanahy sy ny fandriky ny filana maro tsy misy antony sady manimba izay mandetika ny olona hitsoka ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana izay te hana-karena. Eo fiarahamonitsika dia mahita olona mirotoroto miazakazaka alipandry mifo maraina be any amin'ny mpanasalamy patriaka dia miteny mihitsy hoe lozan'izay alipandry sy mifo maraina ka omana ny sianina azo avy amin'izany fa izany dia omen'Andriamanitra ny malalany na dia matory azy izy. Zay le andininy fahavalo teo amin'ny Timoty voalohany toko fahenina zay hoe raha manakanina tsy fitafiana isika dia oka hianina amin'izany fa zay te hanan-karena zay metsika ho amin'ny fanana-karena lay fananana n'lay filana te hanan-karena le am'vy zany ny averiko Andriamanitra afaka mampana-karena anao Andriamanitra tany amin'ny fandarana tany aloha dia efa nitsindritsika teto raha namaky ny boky ny Romanina toko 4 isika fa Andriamanitra dia manasoa ny olona ka tsy mamaly ny olona araky ny asa atao fa manjary trosa izany.
mitemetraka fanontaniana sady mantsy ianao hoe ho anareo avy eo am'revey biblika ava zany ny olona matahotra an'Andriamanitra tsy maintsy mahantra diso zany efa nyresako teto fa ny Jehova ny lanitra any Jehova ny tany azy zao tontolo zao azy zay rehetra ho aminy ny zanak'Andriamanitra ny mpivavaka ny mandova an'izany zavatra no arian'Andriamanitra zany ary Andriamanitra rehefa nahary ny olona ho tahaka ny endriny dia nametraka ny olona hanapaka ny zavatra rehetrarehetra ny foronina ao bokin'ny Genesis 3 ny zavatra resantsika ty fotsiny dia hoe nisy mpanjaka teo amin'ny tantaran'ny Israely na dia efa napetraka teo amin'ny fiandrianana ary izy dia tsy afa-po tamin'ny zavatra zay navenan'Andriamanitra ho tapahany fa mbola nitoato tamin'ny fananan'olona izy fa tsy afa-po tamin'ny arena teo am-pelantanany te anakarena te anana mihoatra lay envie lay filana zay no ahitsin'ny apôstôly Paoly eto hoe tandremo fa ianao raha tsy destiné ho hanan-karena tandremo fa ianao raha tsy destiné hanan-karena raha tsy Andriamanitra mihitsy ny manindry anao hoe tonga ny vanim-potoana hampanan-karena anao dia tsy hanan-karena mihitsy ianao na anao inona dia fa mamary sady ianao ny atry atsimo ny atry avaratra ny atry andrefana ny atry atsinanana le mpibizinatsy le mpanambak'olona roa le mpiasa-mpanjakana ry le ministra atsy ohatrany manan-karena ngely zareo ho iamantsy anao raha misy olona manan-karena amin'ny tsirariny dia inona nitrangaminy mamela loza ho an'ny taranany izy ary loza ho an'ny taranany io rehefa manana harena azo amin'ny tsirariny le ray aman-dreny no lazainy ny boky faharoa na ny fahasoavana ao amin'ny Timoty voalohany 1:7 fa raha misy olona te hanan-karena dia manindrona ny fanahiny amin'ny alahelo be izy manindrona ny fanahiny amin'ny alahelo be ary tafalatsaka ao anatin'ny fandrika tafalatsaka ao anatin'ny filana tsy misy fotony izay mitondra azy ho aiza ozy ny dika teny dieny mandatsaka azy ho any amin'ny fahaverezana lay filana te hanan-karena ry havana dia tsy lalatsaina kristianina tsy lalatsaina raha baiboly lay te hanan-karena ny lalatsaina raha baiboly dia mampianatra antsika ianina eo amin'izay ny faritan'Andriamanitra tokony iainantsika ny apôstôly Paoly ohatra dia niteny ohatr'izao sokafika ny baibolinao ohatra ao amin'ny bokiny Efesianina ohatra bokiny Efesianina ohatra 4 Efesianina 4 andininy 7 Efesianina 4 andininy 7 hoy ny baiboly aoka izay nangalatra tsy hangalatra itsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana izay nangalatra oka tsy hangalatra intsony satria an'izao vanim-potoana zao mantsy zay manao ny marina ohatran'ny mahantra fa ny mpangalatra ihany no ohatran'ny manan-karena ny mangalatra ihany no ohatran'ny tafita ny mpangalatra ihany no ohatran'ny misy atao eto amin'ity fiarahamonina misy atsika ity any ka ny olona zay mitady vola amin'ny fahamarinana mitady arena amin'ny fahamarinana dia lasa ohatran'ny tsy nitsoneviny olona ka ampianarina ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny ahifetsy ary ny zava-doza dia zao rehefa mivoaka eo amin'ny vavan'ny olona ny hoe misy biziny ty misy bizina ry misy bizina atsy dia ny lalatsaina ho atsain'ny olona dia ny hoe misy zavatra azo angalarina tsy misy risika atsy revey biblika le fandarana maraina raha teo anao no miano azy hoy amantsy anao mifoaza ianao zay matory mifoaza eo aminareo zay varina ao anatin'ny mianatra tsisy mahita ary
mbola mijanona ao antan'izany hialatra izany any satria maninona te hanan-karena oza hoe mifoaza ara-baiboly. Alao ao anatin'ny fonao zany filana te hanan-karena zany fa zay te hanan-karena de manindrona ny fanana. Tenanao nge ny sombanao, ny tenanao ny sombanao ao anatin'lay filanao te hanan-karena, ary ao ambadiky ny fanombanao ny tenanao. De io zany boky io abolana ny vakitsika tamin'ny fandarana teo aloha hoe zay te hanan-karena de mampidi-doza ho an'ny ankonana, satria ny ankonanao zany velomanao amin'ny alatra, velominao amin'ny fakapanahy ny ankonanao. Raha namaky zany ny boky mpanao salamo teo amin'ny teny hoe lozany zay alipandro sy ny fomaraina ka omana ny sianinazo avy amin'izany. Fa izany nefa de omen'Andriamanitra amin'ny malalany na de matory ary izy tsy miteny mihitsy zany hoe tsy mila miasa ianao ny baiboly de mandidy ajanony ny alatra. Alao ianao miasa amin'ny tananao mba hanan-karena ve ny toerana eo? Non. Alao miasa tsara amin'ny tanana izy mba hisy omeny izay tsy manana, fa tsy hoe mesay ianao mafy de manan-karena. Non. Satria ny fananan-karena tsy azo ny fisasarana ampina, tsy azo ny asan'ny tananao ampina ny fananan-karena. Fitahiana Andriamanitra ny mampanan-karena, ny fitahiana le naharilanitra sy ny tany ny mampanan-karena. Fa tsika mila miasa mba haninona hisomentsika ny tsy manana. Tsika mila miasa satria maninona mba tsy hangalatra intsony fa zay mangalatra mampidi-doza ny ankonana. Tsika mila miasa tsy hoe hanan-karena, non, mba hanan-kanina sy hanam-pitafina ary ny ambiny hoe tsika ny tsy manana aloha eto. Mitoy zany le lalatsaina zay mareo fay biblika an'le fandarana tonga ao anatin'ny tokantranonao hoe lay Andriamanitra narolanitra sy ny tany tsy miova marsy an'io ary mandrakizay mihitsy manala ao an-tsain'ny olona no hoe ny fisasarana ny mampanan-karena, ny alatra ny mampanan-karena, ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mampanan-karena, manala zany ao an-tsain'ny olona. Hoy Abrahama raha tadidinareo ny fampianarana nentina tany aloha tany, efa nanaty tanana tamin'le narolanitra sy ny tany tamin'ny avo indrindra tamin'i Jehova. Hoy Abrahama amin'ny bokin'ny Beresita na ny Genesis toko 4:20 fa izy ihany mampanan-karena, Andriamanitra ny mampanan-karena. Asa raha tadidinareo ny fahatsapan'ny patron an Josefa Potifar rehefa tany amin'ny tanin'ny Egypte izy, fa rehefa tonga tao amin'ny taniny Potifar Josefa de notahiana Andriamanitra zay rehetra nananany zany patron an'izany. Asa raha tahinao tadidinao ny fitahiana ny netiny Jakoba na Yakova tao amin'ny tranony rafozany, fa rehefa nanao sikidy Ray aman-dreny Rael, Ray aman-dreny Lea, rafozan-dany Yakova na Jakoba zany de tsy iza fa ilabana. Rehefa nanao sikidy izy de fantany fa noho i Jakoba no nitahiana Andriamanitra ka nampanan-karena azy. Zany ny atsona hoe loharano ny are. Fa raha ny baiboly ny jerevana, raha misy olona manan-karena amin'ny fisasarana de tsy ara-baiboly zany, satria amin'ny akabeny de misy zavatra tsy rariny foana zany miazonao ao anatin'ilay fisasarana. Zavatra tsy rariny voalohany indrindra de tsindriko. Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, raha mamaky ny bokyny Jaona toko 1:20 ianao de miteny ny ray andro 12 ora, ray andro 12 ora hoy Jesosy avy any Nazareta, ka raha mbola misy ny andro de miasa fa ho avy ny alina mila miala sasatra ianao. Ina nefa ny ataon'ny olona? Ny ataon'ny olona amin'izao vanim-potoan'izao amin'ny andro tokony hialana sasatra azy de maninona ny olona? Tady vola ny olona, miasa mafy ny olona. Ary na ny maken'ny olona tonga any am-piangonana na amin'ny andro sabata na amin'ny andro alahady ary, maken'ny olona tonga any am-piangonana na de amin'ny andro tokony tsara de maninona ny olona? Tady vola ny olona, tady arena ny olona, misasatra ny olona. Tsisy toerana hipetrahan'ny olona mba heverana ny fiainam-panahintsony zao.
fa ny zavatra isasarany olona de inona vola harena ajanony ny envie ajanony ny filana ajanony ny fanirina tianakarena raha fitenin'ny olona am'izao moa de hoe teo milliardaire amy fotoanany raha tadidinao na mahitsika amin'ny bokin'ny mpitoroteny na ny bokin'ny faindrena toko fatelo amy fotoanany rehefa tianylay nahary lanitra sy ny tany ary rehefa aveo moa de oporofotsika hoe roviny fotoanany io ho tonga eo anoloanao zany milliard zany de tonga zany fa tsy marina ny famporosia na tenen'ny olona aminao hoe na de amin'ny andro tokony akanaina na de amin'ny andro tokony alana sasatra na de amin'ny andro tokony andanana any ampiangonana na de amin'ny andro tokony anaovana soa de tsy misy an'izany fotoana zany tsony eo amin'ny fiainanao fa miasa foana ianao satria matahotra ny sindrahanitra non Isaia ampaminany de nampanoratany miavo indrindra Isaia 5:1 ny zanako sy ny asan'ny tanako de oka didiko ihany oka ho adidiko ny salamo fararaiky amy 70 de mampana tena fa raha olona matahotra n'Andriamanitra ianao tsy avelan'Andriamanitra ho lavo zany tsy avelana mampidi-doza ho an'ny tenanao ho an'ny ankonanao ny fanananao filana hanakarena apetrao eo amin'ny toerina tokony hisy azy avy zay rehetra tokony hisy azy eo amin'ny fiainanao na de ny fotoana tokony akanaina atorina andanana any ampiangonana anaovana asa soary ajanony ny firotorotona eo amin'ny fitadiavana rena fa mampitombo ny frustration mampitombo ny stress mampitombo ny tentation na ny fakapana fotsiny eo amin'ny fiainanao zany maraparanao ka nyty émission ty ary iverenako tsara le 5 ao amin'ny Timoty 1:9 teo hoe raha manaka-rate tsy hoe raha manakarena fa rate anakarena le olona raha manana envie anakarena le olona de ina no mitranga aminy hamaranako azy 5 Timoty 1:9 teo raha manana envie ty anakarena ianao raha mana plana ty anakarena ianao de mandatsaka ny tenanao amin'ny fakapana mandatsaka ny tenanao amin'ny fandrika mandatsaka ny tenanao amina filana maro tsy misy antony sady mandratra ny tenanao ary ny fiafaranao de olona ho any amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana mandrakizay ianao inona no antony miresaka envie miresaka filana jerevantsika ao amin'ny fandarana amin'ny émission manarak'izay hoe inona ny antony tokony ananantsika maîtrise inona ny antony tokony ananantsika maîtrise tsindriko tsara an'ilay filana ao anatintsika raha eo an'lao ny fitadiavana vola sy arena no antony mitoy zany ny fandarantsika ao anatiny hoe itianareo mitady vola mitsirariny amin'ny fitiavana alatra ty ajanony mesa amin'ny tananao fa tsy maintsy manakanina soa fa itafy ianao fa tsy voatery mangalatra fa ianao indray na irotorotakin'inona rehefa tsy destination anao rehefa mbola tsy tonga le andro ampananao arena tsy manakareny zany ianao ho fatarinao raha ovina lay andro mampanakarena ary ahoana ny fomba hamaritan'Andriamanitra ny zavatra azonao tapahana ao anatin'ny fandarana faharoa manaraka zany ka matoky ako fa manomboka miala zany ny ao anatintsika hoe tsy maintsy antra ve ahoana ny tsy manakarena za tsy manakarena ny ampitsinao jerefo moavy ny zanakao azadino aza mitondra tena ho any amin'ny fandringanana na ho any amin'ny faharavana mitondra tena miaraka amin'ny zay anjara voatendro anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay mifoaza ara-baiboly zay ny antso atao anatsika zay le rehefa biblika avery koa efa misy nareo manoratra efa misy nareo miantso
efa misy nareo mandefa SMS toizo na mbola tsy voavaly amin'ny vanim-potoana hoe vo mandefa an'le message anao na mandefa an'le mail anao de voavaly voatahiry ao ny fanontanianao fa lina reny amin'ny vanim-potoana sahazazy na eto amin'ny émission na amin'ny alalan'ny mail sy ny telefôna zay andefasanao ny message samihafa zay mirary le tena fitahina ao anatinao ary manonona an'izany maîtrise de soi ao anatin'ny finoanao fa nisy naharitsy jaly ianao eto amboniny ty tany ty maiza fotsiny misafidy ao anatin'izay zavatra iainanao. Zay zany aloha ny fandarantsika androany amin'ny fandarana manaraka ho toizantsika ndray izay hoe ahoana ny fomba ahafahanao manana maîtrise ao anatin'ny fitadiavana harena sy vola izay. Mitomboa amin'ny fahasoavana, mitomboa ao anatin'ny tena fitahin'Andriamanitra zay ny rasantsika tamin'ny fandarana talohan'izao, fandarana izao. Ndao ary mandrakeo na tompo.